fiainana. Mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teny vavolombelonao. Amen. Salamo 8:100 ny 7:10. Tena ilaina amin'ny fiainantsika ry havana ny mamaky ity Salamo 8:100. Misy lesona maro be, misy fampianarana maro ny amin'ny tokony fiainana kristianina ampianarina amin'ny alalan'ity salamo ity. Efa manaonao foana ny olona ankehitriny ry havana. Efa mandeha any amin'ny lalana tsy izy tsony ny olona ankehitriny. Tena mampalahelo fa na dia mitondra ny anarana ho kristianina aza any amin'ny tsy izy ny lalakaleha. Hoy ny tenin'ity mpanao salamo ity, mihevitra ny lalako aho. Ho anao ry havana, ianao koa ne mila mihevitra ny lalanao. Izany hoe mila dinianao tsara hoe makaiza tongotrao io, mamindra makaiza ny tongotrao, mandeha makaiza ny lalanao. Ifo maraina zao ianao, ho aiza ianao io? Hoentinao aiza ny fiainanao? Lalana makaiza ny safidianao andehanana? Fa mampalahelo ny fiainana kristianina fa maro ange mandeha any amin'ny lalan'ny fahaverezana ry havana, mandeha any amin'ny lalan'ny kolikoly. Misy zao vao mifo maraina amin'izao ora sy fotoana zao efa ny ao an-doha dia ny andehanao kolikoly, andeha isoloky, andehanao vary maizina, andehanao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, andehanao fitondran-tena tsy mendrika, andehanao resam-pona any amin'ny lalana tsy izy ane zany ry havana. Manimba ny maha-kristianina anao zany tadio vita batisa ianao, marina masina eo anatrehan'Andriamanitra, ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tempolon'Andriamanitra ianao, tempolo ny fanahy masina ianao. Koa maninona ny tempolo ny fanahy masina no entinao mandeha any amin'ny lalana tsy izy? Androany dia mamerina anao ho ao amin'i Jesosy ty tenin'Andriamanitra ty, hevero ny lalanao. Hoy ilay tononkira-panahy zay hoe mpanota ô mba mihevera tsara. Mihevera tsara ry havana. Aza mieritreritra hoe mbola isany rapitso sy ny rafakapitso ahafahako miverinao amin'i Jesosy, fa ny androany aloha mbola misy izay fikasana ataoko. Tsia ry havana, mitazona anao ny tanan'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Aza mandeha any amin'ny lalana tsy izy fa avery anao zany, tsy fantatrao ny 2 minitra ny 2 sekondra. Firifiry moa reny accident tampotampoka tsy ampozina ireny. Firifiry ny zavatra mitranga izay iafaran'ny fiainan'olona tampoka amin'ny ora tsy ampoziny amin'ny jeritjeritany. Androany tazona anao ny tanan'i Jesosy. Mihevera ny lalana kale na dia amin'ity andro anio ity aza. Aza manaiky ho tarihan'ny fonao izay ratsy ho any amin'ny lalana tsy izy. Ary rehefa mihevitra tsara ianao dia ny fiheverana tsara amin'ny alalan'ny asa fanahy masina no mamerina ny tongotrao ho ao amin'ny teny vavolombelon'Andriamanitra. Ty nambara amin'izany dia izao: mangatany fanahy masina mba hanoranao ny lalana tokony aleha. Fa ny fanahy masina no mitarika anao hanaraka ny tenin'Andriamanitra, ny lalana tokony alehanao, hitondranao ny fiainanao reo ankohonanao reo dia ny tenin'Andriamanitra rery ihany. Fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ho Jehova. Enoy ary zany tenin'Andriamanitra zany, tanterao ny tenin'Andriamanitra fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen.